Gaga sy taitra avokoa ny fianakaviana akaiky sy ireo olona namany reto mpivady izay nihinana antony karazana tsaramaso itony tamin'iny andro ny avako maly alina iny no hita tsy nisy aina intsony ny maraina ny omaly tany Antsahalava Ambatondrazaka no nitranga ity loza ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakavakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanapozinana raha-tsakafo hatrany izay niainga avy any Ambatondrazaka no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Eo am'resaka asan-dahalo indray, dahalo niova fo tany Briaville tsara tanàna, vonoy hoy ny sasany, gadrao hoy ny sasany, asaiva mamerina ny volana ilasany hoy ny sasany. Ekena fa maharary tokoa ny nanjoantsika noho ny asan-dahalo. Raha tsy nivoaka nefa ny ireo fa mbola nanohy ny asa ratsiny, tadidio fa efa antaonany maro ireo noho ny fanenjehana fa mbola mampihorohoro ihany. Mety nanao ahoana ny fandriampahalemana raha toa ka tsy nitolotena izy ireo hoy ny fanontaniany sasany. Efa bolana izao isika no mba niaina tsy misy kidnapina na halatromby intsony. Satria tao anatin'izay no nametrahana ny paikady rehetra hampandrina ny tany ary volana vitsy taty aoriana dia nanatitra ny fitaovam-piadiana teo am-pelatanany izy roa lahy ireo sy ny namany fito lahy. Io volana vitsivitsy io no nandaminana sy ny fampiresahana ny hametrahana fandriampahalemana maharitra ka nandraisana fanapahan-kevitra hoe atao ohatra izy ireo ka averina eo anivon'ny fiarahamonina ary atao toy izany avokoa izay rehetra tapa-kevitra. Ny tombotsoan'ny daholobe no ambony noho ny hambom-po sy ny tombotsoa manokana. Io ny fanambarana izay nataon'ny mpitandro filaminana manoloana anyreto dahalo niova fo tany Briaville tsara tanàna ireto. Mahakasika ny raharaha be ny tanàna izay nikapoka tavoahangy olona tany Farafangana, niakatra fampanoavana ary nidoboka ponjavonjo maika any Farafangana tamin'ny alarobia lasa teo ilay be ny tanàna iray izay tsy nahazaka ady hevitra na faneo ankevitra ka nively tavoahangy labiera ny namany tany anaty bara tao amin'ny fokontany Mahafasa centre distriktany Farafangana iny. Midika izany fa tsy misy ambonin'ny lalàna fa rehefa manao ny tsy mety dia tsy maintsy ho saziana ianao zay. Mahakasika Andriamatoa Marc Ravalomanana indray, itoviny filoha Marc Ravalomanana hevitra amin'ireo ray aman-dreny ra-panahy ny firaisamonim-pirenena ny filazana fa mihamirongatra ny kolikoly ao Madagasikara indrindra teo anelanelan'ny taona 2024 sy ny 2024. Tamin'iny herinandro iny namoaka fanambarana namakibansilana ny endrika kolikoly sy ny fiantraikany izany amin'ny fiainam-bahoaka tsirairay ao Madagasikara io lehibe ny mpanohitra ivelany teny miram-pirenena io. Mazava fa ny tsy fahombiazana tombanana ho $7 miliara ny vola very vokatry ny kolikoly sy ny fanararaotam-pahefana teo anelanelan'ny taona 2024 sy 2024 araky ny loharano ofisialy sy azo anamarinana. Ny ankamaroan'ireo tetikasa amin'ny fotodrafitrasa dia tsy mandalo fifaninanana ara-dalàna miaraka amin'ny fandaniana be loatra avy amin'ny volam-panjakana ho izatrany. Ny lalambe migodana mampitohy any Antananarivo Toamasina dia ohatra mazava vidina mitentana $1 miliara tsy nisy appel d'offre na fankatoavana ara-tontolo iainana ho izy tao anatin'izany. Araky ny tenin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana hatrany, io kolikoly tsy kary ny ho miparitaka manerana ny nosy io dia misy fiantraikany mahatsiravina amin'ny fiainan'ny malagasy rehetra. Etsankilan'izay mahakasika ny fanabozinana ara-tsakafo, namoaka taratasy misokatra mikasika ny raharaha-mbohy malaza ny filohan'ny mpanositra ao anatin'ny teny miram-pirenena Andriamatoa Siteny Randrandasolon'ny Aiko tamin'iny andro ny afako maly iny. Manamafy izy fa tsy hita fepetra mazava raisin'ny fanjakana amin'ity trangana fahatesan-dolona betsaka ity. Tsy ampy ihany koa ny fanazavana sy ny fampafantarana ny marina ary izay mety ho tena tompona andraikitra tamin'ny loza. Nametraka teboka maromaro isiteny Randrandasolon'ny Aiko manoloana an'ity tranga ity, nambarany fa hamevan'ny mpitondra ity raharaha ity kanefa dia ny fanjakana no tokony ho tompon'ny fandaminana mba ho fiarovana ny fahasalaman'ny tsirairay.
Nanamafy ihany koa izy amin'ny alalan'io taratasy izay misokatra io ny mba hijerena ankaiky an'ity raharaha ity sy ny ain'ireo marary izay mbola tsaboina any amin'ny hôpitaly. Etsy ankilan'izay namaly an'izay fanambarany Andriamatoa sy teny izay mo ny ministra ny serasera ifandroritan'ny mpanao politika, mpanohana sy mpanohitra ny fitondrana ny raharaha fanapozinana ara-tsakafo izay nahafatesan'olona 130 teny Ambohimalaza. Betsaka ihany koa ny fanehoan-kevitra eny anivon'ny fiarahamonina manoloana ny tranga ary tsy ambakan'izany ny ao tambazotra Facebook ao. Ho an'ireo avy amin'ny fanoherana dia ataon'izy ireo fitaovana hanakianana ny fanjakana ity raharaha ity. Ataony Andriamatoa sy teny fitaovana politika mihitsy io tranga mampalahelo teny Ambohimalaza io, hoy ny ministra ny serasera Mara Volambrante Dona izay mpitondra tenin'ny gouvernement. Rehefa hanararaotra politika dia hita izy teny fa handray andraikitra tandrify azy dia tsy heno sady tsy tazana. Nanankahery an'ireo niaramboina tamin'ilay raharaha Ambohimalaza aza tsy nataony Andriamatoa sy teny kanefa dia soatavana malagasy izany, hoy hatrany ministra ny serasera Mara Volambrante Dona mpitondra tenin'ny gouvernemanta tamin'iny andro ny afako maly iny hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny trangana fanapozinana izay niseho tany Antsahalava Ambatondrazaka. Namoy ny ainy ihany koa izy mivady reto noho ny fihinanany zavatra izay tsy fihinana. Nifazoko mama sy dada ny maraina fa tsy netiny fo fa enjana be, hoy ny fanazavany zazalahy 5 taona izay zanak'izy mivady reto. Niezaka ny antso ny lehibe ny fokotany ireo olona lehibe naheno ilay resaka ary niaraka tamin'ilay zaza nakany an-trano saingy olona efa maty ny tao. Nambara n'ity zaza ity fa ireny karazana tsaramaso ireny na kalamokanalika ireny no nataon'izy ireo laoka saingy nangidy be dia tsy nihinana ity zaza ity. Araky ny fantatra dia alina izy ireo no efa tsy nahatsiaro tena. Nambada ireo manodidina fa matetika no mitango io kalamoka io ilay vehivavy izay mbola nahitana odin'ireo zavatra ireo maromaro teo an-tokotanin'izy ireo. Midika izany fa noho ny fihinanana an'itony karazana kalamoka izay tsy fihinana itony no nahafaty anireto izy mivady reto izay tranga niseho tany Antsahalava Ambatondrazaka ireto. Ka mitandrema ihany ry zareo amina fihinanana zavatra tahaka an'itony fa sao dia hamoizana ainao sy ny ain'ny manodidina anao. Ka dia mankahery an'ireo fianakaviany manamanjo amin'izao loza nahazo ny havan'izy ireo zao enganeo tsara levedina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity. Tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.